ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falarabantsika rehefa kotratra ity alatsinainy voalohany volana desambra ity, ao anatin'ny advento isika nanomboka omaly alahady farany amin'ny volana novambra, ankehitriny kosa dia miditra ao anatin'ny fotoana ny antsoina hoe advento, manantena an'Andriamanitra. Izay moa no FDB mpanjintsika mamakivaky ny advento, manantena an'Andriamanitra. Roa hevitry ny mofinaina, roa hevitry ny perikopala teo. Ny mofinaina izay voalahatra ho antsika rehefa malala dia ny salamo fahafito amby telopolo. Salamo fahafito amby telopolo dia efa kitsika amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahavalo aminaran'i Jesoa. Aoka tsy hirehitra ny fahatezeranao noho ny amin'ny mpanao ratsy, ary aza mialina ny mpanao meloka, fa hojinjana faingana tahaka ny ahitra izy, ka halazo tahaka ny ahy maitso. Matokia an'i Jehovah ianao ka manao vasoa, dia onona amin'ny tany ianao ka hofaly amin'ny fahamarinana, ary miravoravo amin'i Jehovah ianao dia omeny ianao izay rininy fonao. Ankino amin'i Jehovah ny lalanao ary matoky azy fa ataony tanteraka, ary ampiseho ny fahamarinanao tahaka ny mazava izy, ary ny rariny ho anao tahaka ny tatao vovonana. Miantombena tsara miandry an'i Jehovah ianao ka manantena azy, aza tezitra amin'izay ambinina amin'ny lalany dia amin'izay olona manao sain-dratsy. Mitsara amin'ny fahatezerana ary mahafoza ny fahavenirana, aoka tsy hirehitra ny fahatezeranao, fa ratso ny hafaran'izany. Ray masonao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ankino amin'i Jehovah ny lalanao ary matoky azy fa ataony tanteraka. Andininy fahadimy. Ankino amin'i Jehovah ny lalanao ary matoky azy fa ataony tanteraka. Lay andiny tsotra masina izay interpelatantsika ny andininy fahadimy zany dia manefy toe-tsaina sy toe-po ato anatintsika. Toe-po sy toe-tsaina tsy hankina amin'ny herin'ny tenantsika, fa hankina amin'Andriamanitra. Lay voambolana hoe ankino, batasy amin'ny teny hebreo. Teny hoe batasy amin'ny teny hebreo dia tsy hoe manankina ara-tsaina fotsiny, fa ny tena sary asehon'le izy dia tahaka ny ankizy kely na tahaka ny zaza izay trotrondraina. Ary tsy mifalavitra amin'izay ihany ny teny grika hoe pisteo, zany hoe toy ny olona ny hoe miankina zany, na ny hoe mino eto na ny batasy dia toy ny olona izay toy ny zazakely izay trotrondrainy na trotrondreniny ka tsy mieritreritra na inona mihitsy, fa dia miankina tanteraka, tsy manao na inona ary zay na azo ilazana azy ary, ny hoe tena nametraka ny zavatra rehetra eo am-pelantanan'Andriamanitra. Alaivo tsara an-tsaina hoe mitrotro zaza ianao dia ilay zaza trotronao tsy manana fanahina mihitsy amin'izay lalana andehananao, amin'izay lalana hitondranao, na mandeha totobato ianao, na mandeha lalan-kely ianao, na mitarano ianao, na mandeha autobus ianao, dia izao ilay zaza trotronao dia tsy manana fanahina na inona. Zay le teny hoe batasy, izay le teny hoe ankino amin'i Jehovah ny lalanao. Ilay mpanao salamo zany eto dia mampieritreritra antsika manao hoe ianao ange raha manankina ny fiainanao amin'Andriamanitra dia tahaka ny hoe trotron'Andriamanitra, tahaka ny hoe eo am-pelantanan'Andriamanitra, ka tsy manana fanahina na inona ny amin'izay lalana hitondran'Andriamanitra. Ary izay toe-tsaina sy toe-po izay mihitsy no tian'ny Tompo hananantsika amin'izao ray volana melohan'ny faranany taona izao. Nanahoana ny fiainanao nandritra ny 1 volana, mamakivaky ny volana farany, nanankina le fiainana tamin'Andriamanitra ve ny valiny dia izao eny, nanankina ny fiainanao teo am-pelantanan'Andriamanitra ianao dia toy ny notrotroin'Andriamanitra, toy ny notrotroin'ny Tompo, ka izao ny tongotr'Andriamanitra
mizary tongotra ao mahazatra antsika mantsy de manao famantrakariva hoe za anke tenany Kristy de zao ny tongotry Kristy mandeha miasa zany miasa Andriamanitra amin'ny alalantsika, miasa Andriamanitra amin'ny alalan'ny tanantsika, amin'ny tongotritsika, amin'ny masotsika, amin'ny vatantsika. Eny tokoa mariny ray amin'ny lafiny anankiray, fa izao amin'ny lafiny hoe miankina amin'Andriamanitra isika de Andriamanitra ny mamakivaky ny lalana sarotra zay tokony vakivaky itsika. Andriamanitra mamakivaky ny lalan-davitra zay tokony vakivaky itsika. Ndray maka efa tantarantsika asa taona vitsivitsy ve tsy maninona iverantsika iverenantsika tantarana tao anatina gazety La Croix anankiray asa efa any amin'ny roapolo taona mety mihoatra aza roapolo taona mahery kely na dimy amby roapolo taona andeha atao hoe anelanelan'ny roapolo sy ny dimy amby roapolo taona ho an'izay nanana gazety La Croix dia nisy an'ity tantara ity tsy gazety fa eny tao anatina gazety moa le izy fa teo natao calendrier gazety La Croix ny almanaka ny La Croix moa tam'izany zany almanaka azy de pejy tokana eo fa nisy an'izao tantara zao teo amin'io almanaka ny La Croix io ary saika fantatritsika tantara zay matetika ary famerimberin''ireo mpanao 10 minitra. Nisy mopera breziliana anankiray olay tantara ity teo tany Brezila no nisy io ny tantara natany Meksika dia ity mopera anankiray ity dia ndray maka tao amin'ny fiainany mpirehetra moa zany de nitezaina ampitondra am-pivavahana azy tezaina iankina hivavaka ilona amin'Andriamanitra mampitondra fivavahana azy ary dia resaka tamin'Andriamanitra izy. Ianao Andriamanitra ny antso ahy ny fiainako Andriamanitra teo aminao ianao de raiko ianao ny antso ahy tanteraka asa fanompona de zao nanankina ny fiainako taminao Andriamanitra teo iny tompo taminy eny tokoa zany ny antso anao te niankina tamiko mandrakariva ianao ary te nitantana sy mivimbina anao fa lasa nieritreritra hoy temopera miresaka amin'Andriamanitra lasa nieritreritra Andriamanitra satria ianao nge zany miaraka amiko foana eny hoy Andriamanitra niaraka taminao foana na tamin'ny mora ve na tamin'ny sarotra eny tokoa niaraka taminao foana na tamin'ny mora na tamin'ny sarotra tsy hitanao aho fa teo mandrakariva ndraindray hitanao aho amin'ny asa maro samihafa teo le mopera eny tokoa ndray maka nandeha tamin'ny tora-pasika de zao mahita ditongotra eo ankilako eo alohako ao arinako de hoy ny tompo anao hoe mazava ho azy ny ditongotro iny ndraindray aho eo alohanao mitadalana anao ndraindray aho ao arinanao miaro anao ndraindray aho eo ankavinao miaro anao tsy hirona ekavia ndraindray aho eo ankavananao miaro anao tsy hirona amin'ny ankavanana fa izao ditongotro iny miaraka aminao lalandava eny tokoa ity pretra misaotra anao fa tsapako tokoa ny fanatrenao fa zao ny mamperitreritra Andriamanitra hitako tokoa ny ditongotrao miaraka amiko fa misy fotoana Andriamanitra ao anatin'ny vanim-potoana sarotra misy fotoana ao anatin'ny vanim-potoana ny fangiry firiana misy fotoana sarotra ao anatin'ny vanim-potoana manahirana tena ilako anao de zao tsy mahita afa-tsy ny afa-tsy mahita afa-tsy ny ditongotro aho tsy hitako tsony le ditongotra io alohako na ao arinako na ao ankaviako na ao ankavanako fa ny ditongotra ihany no hitako de mametra-panontaniana hoe aiza lay Andriamanitra tao anatin'ny vanim-potoana sarotra toy za rery ao anatin'ny vanim-potoana ilako anao to tsy hitako anao za rery ny mamakivaky to ny ditongotra ihany ny hitako teo iny tompona mahazo hoe tsy adiso ianao anaka iny ditongotra hitanao iny tsy ny ditongotra ao iny fa ditongotro iny za kosa no mitrotro anao de ny ditongotro iny rehefa ao anatin'ny vanim-potoana sarotra izao tsy ao alohanao aho tsy ao arinanao aho tsy ao ankavianao aho tsy ao ankavananao aho fa trotroiko anao zay le teny hoe batasy rehefa-ko malala Andriamanitra mitrotro atsika ny olona manankina ny fiainana amin'Andriamanitra de manaiky ho trotroin'Andriamanitra manaiky ho vombinina Andriamanitra mampieritreritra rehefa-ko malala mamaky ny boky ny Genesisy isika Genesisy toko voalohany rehefa mamaky zany boky ny Genesisy toko voalohany zany sika rehefa nahary izao rehetra zao Andriamanitra dia ohatra hoe nahary ny voromanidiny Andriamanitra
nahary ny zava-mananaina ao anatin'ny rano isan-karazany, ao anatin'ny rano Andriamanitra de nitodika amy rano izy. Hoy andiny fahaty amby roapolo, an'Andriamanitra nahary ny biby vaventy anaty rano sy ny zava-mananaina mihetsiketsiky ary nitodika tamy rano izy rehefa niteny. Rehefa nahary ro zava-mananaina tao anatin'ny rano Andriamanitra de niteny tamy rano izy, todika tamy rano izy. Misy zava-mananaina ao anatin'ny rano mihetsiketsiky ao anatin'ny rano io. Rehefa nahary ny zava-mananaina de ty ambonin'ny tany izy, ny biby mandady sy mikisaka maro isan-karazany de nitodika tamy tany izy de niteny manao hoe misy zava-mananaina ety ambonin'ny tany, biby maro isan-karazany de nisy zany. Ary rehefa nahary ny olombelona Andriamanitra, nitodika tamin'izy izy, nitodika tamy tenany Andriamanitra, manao hoe andeha isika hanao olona tahaka ny endritsika. Rehefa nahary ny olombelona Andriamanitra tsy nitodika tamy tany izy akory ka hoe misy olombelona mivoaka vao anaty tany, na Andriamanitra nitodika tamy lanitra manao hoe misy olombelona latsaka avy any anatin'ny tany, avy any an-danitra, tsia. Fa rehefa nahary ny olombelona Andriamanitra de zao nitodika tamy tenany izy aloha vao namolavolana ny olona mazava ho azy. Ary raha nitodika tamin'ny rano Andriamanitra ka niteny hoe misy zava-mananaina maro isan-karazany mihetsiketsiky ao anatin'io rano io, inona ny zavatra mitranga? Rehefa tsy eo ny rano de maty ny zava-mananaina ao anatiny, rehefa tsisy ny rano de maty ny trondro, maty ny biby rehetra ao anatiny. Ary rehefa tsy eo ny tany, rehefa miala amy tany ny zava-mananaina maro isan-karazany de zao maty izy. Ary ny olombelona, inona ny dikan'izany? Raha vao miala amin'Andriamanitra kosa sika de maty tsisy aina intsony. Zany hoe ny antom-piainantsika de zao hatrany am-boalohany no arian'Andriamanitra hotrotroiny ho eo aminy isika. Notrotroiny Andriamanitra ho eo aminy isika satria Andriamanitra raha nitodika tamy tenany, tamy nahary ny olombelona de milaza manao hoe ny antom-pisian'ny olombelona de hiankina amin'Andriamanitra, iompim-piainana amin'Andriamanitra. Zay no mahatonga ny mpanao salamo manao hoe ankino amy Jehova ny lalanao ary matoky azy fataony tanteraka. Afaka malala am'izao volana Desambra izao, taonanao Andriamanitra, azonao ianterana izy, azonao antenaina izy satria noariany ho ao aminy ianao. Hotsika manao hoe ny zava-boary hafa rehefa tsy eo ny rano satria nitodika tamy rano Andriamanitra de maty ny zava-boary hafa rehefa tsy eo ny rano, satria nitodika tamy rano Andriamanitra nahary azy. Rehefa tsy eo ny tany de maty, misaraka amy tany ny zava-mananaina de maty satria nitodika tamin'ny tany Andriamanitra nahary azy. Fa nitodika amin'Andriamanitra kosa ve ianao? Sao de mba tafasaraka amin'Andriamanitra isika sanatria ka tsy manankina ny fiainantsika amin'Andriamanitra. Zay mahatonga ny asantsika dradray tsy mamokatra, tsy mitombo satria tsy miopaka ao amin'Andriamanitra, tsy manaiky trotroin'Andriamanitra isika fa trotroiny ny tenantsika. Tenantsika ihany no mitrotroantsika, ny saitsika no heverintsika mahavita tena, ny herintsika no heverintsika mahavita ny zavatra rehetra. Avako malala mino an'Andriamanitra, ny dikan'ny teny hoe mino de izao, matoky rehefa mieritreritra ianao de eritrereto hoe Andriamanitra ny manao ny zavatra rehetra. Ary rehefa miasa ianao de eritrereto hoe miankina aminao ny fahombiazan'ny zavatra rehetra. Ny dikan'izany de izao, ny hoe matoky an'Andriamanitra, ny hoe matoky an'Andriamanitra, hoe manankina ny fiainan'Andriamanitra, tsy hoe olona tsy miasa, tsia, olona miasa saingy olona matoky an'Andriamanitra, olona miezaka, olona manao zay mety ho tandrify azy ao anatin'ny fanetretena, fa tsy hoe ny olona miankina amin'Andriamanitra de tsy manao nininina satria ny trotroin'Andriamanitra de tsy hanao nininina, tsia. Ny olona manaiky trotroin'Andriamanitra de olona miezaka ao ambany fahasoavan'Andriamanitra. De afaka malala am'ty volana Desambra ty ara de mantaonanao Andriamanitra tsy hiankina amy tenanao, tsy hiankina amin'ny fahalalanao, fa hiankina amin'Andriamanitra. Fantapany faharoa zay, asehoan'ny mpanao salama eto izy manao hoe rehefa matoky azy ange ianao de ataony tanteraka le izy. Lay tanteraka tsy milaza hoe vitan-tsara fa milaza zavatra lavorary, fatratra, zay ny dikan'io. Ary matoky azy fa ataony fatratra, zany hoe lavorary, tsisy kianina le fikasana tsara. Le afaka malala farany tiny taona tsy ho atsy de miteny eto Andriamanitra miala am'mpanao salamo hoe ny lalanao
ny lalana derek amy teny hebreo, midika ny hoe lalana derek io tsy midika le lalana itsahana andehanana itondrany fa milaza lay tanjony io. Ankino am Jehova lay tanjona, ary tsy vitany hoe le tanjona ihany ny derek lay lalana fa milaza koa lay moyen, lay fitaovana hatongavana am'lay tanjona. Eto zany ny mpanao salamo de ty manao hoe tratranao ange le tanjona tena fatratra, tratranao le tanjona tena tsisy kalina raha to ianao manankina ny fiainanao amin'Andriamanitra. De ataon'Andriamanitra vita lay tanjona. Le afako ray volana sisa de farana amy taona. Mandiny tena isika, mamantatra ny tena sika isika. Tratra ve le tanjona sa tsy tratra? Totosa ve le nokasaina sa tsy totosa tao anatin'izay herintaona ny men'Andriamanitra izay? Eto ny mpanao salamo de manao hoe ankino am Jehova ny lalanao ary matoky azy fa ataony tanteraka. Zay vita de isaory an'Andriamanitra. Fa notrotroin'Andriamanitra isika. Nitanterahin'Andriamanitra ny zavatra rehetra nitanterahintsika. Ka toy ny olona tsy manatsiny isika te ao anatrehan'Andriamanitra, toy ny olona tsy sikialina ny fiainantsika satria Andriamanitra nge nahatanteraka an'izany teo imaso teo amin'ny fiainantsika isan'andro e. No zany de matokia an'Andriamanitra. Aza variana mijery ny olona mety ho manodidina atsika. Ny olana ao atsika mahatsiravako malala de zao ny hafa mandrakariva no ataotsika repère na ataotsika maridrify, ny hafa mandrakariva. Hoentin'ny mpanao salamo manao hoe tandreminao tsara, variana mijery ny ratsy fanahy. Tandremy anao tezitra am'izay ambinina amin'ny lalana. Tandremy anao tezitra am'izay olona manao sain-dratsy. Aoka tsy hirehitra ny fahatezeranao. Aza mialina amin'ny mpanao ratsy mihitsy ianao. Aza mialina amin'ny mpanao meloka ianao. Zany hoe ndraindray isika mahatonga antsika kivy, mahatonga antsika mianjery, mahatonga antsika misalasala de zao satria tsy any amin'Andriamanitra ny masontsika. Tsy any am'lay raitsika mitrotro atsika ny masontsika fa any amin'ny anodidina atsika, any am'izao tontolo zao ny masontsika. Ary efa any am'izao tontolo zao ny masontsika de mianjery sika satria izao tontolo zao hoy ny tononkiratsika 4,700 mamitaka mihitsy izao tontolo zao. Mamitaka ny fijerena ny hafa, mamitaka ny fampitahatsika ny fiainantsika amin'ny hafa, mamitaka ny fijerentsika, ny fandrefesantsika ny fahombiazantsika amin'ny fahombiazan'ny hafa. Ny hafa tsy nataon'Andriamanitra ho alaitsika tahaka amin'ny lafin'ny fanambinana na fitahiana, tsy zay fa Andriamanitra manome zay mety sisa aza ho anao. Satria mahatonga an'ity manao hoe ny fikasanao, ny nofinofinao, ny projenao ankino amin'Andriamanitra. De mametrahary fanontaniana amin'Andriamanitra am'izao volana farany teo amin'ny taona zao. Afa-po ve ianao tamin'ny tondran'Andriamanitra anao sa tsy afa-po? De hanome tsiny an'Andriamanitra ve? Tsy afaka malala ny trotranao Andriamanitra. Mety ho lalan-tsarotra ny tondrana, ohatran'ireny nitrotro zazy ireny. Mety misy fotoana mangatsika, mety misy fotoana landalo zavatsarotra, mety misy fotoana nahatsiarovana hoe sarotra zany lalana zany fa matoky. Fa teo mandrakariva Andriamanitra, ny tantananao, ny trotranao, ny vimbinanao, ary amin'ny ho avy ny aza misaraka amin'Andriamanitra. Ny fisarahana amin'Andriamanitra, ny fiatahana amin'Andriamanitra fa afatesana. Ankino am Jehova ary ny lalanao ary matoky azy fa ataony tanteraka. Ivavaka sika. Tompo misaotra anao zay. Andriamanitra azonay antenaina amin'ny fotoana rehetra ianao. Andriamanitra azonay ankinana amin'ny fotoana rehetra. Andriamanitra zay manafatra anay fa tia anay ianao, mitrotro anay, mivimbina anay, miaro anay eo alohanay, ao aoriananay, ankavia ankavananay. Tompo misaotra anao zay amin'izao volana farany amin'ny taona omenao anay zao ka hitaomanao aminay hamakafaka indray ny fanantenana ao aminao Andriamanitra. Misaotra Tompo fa ao aminao no misy ny fiainana isan'andro. Andriamanitra mahatoky, Andriamanitra manao ny tsara mandrakariva eo amin'ny fiainana ianao. De taio Tompo, ity volana vaovao omenao anay ity zay hitsenanay ny taona vaovao. Atao feny fifaliana zay. Taio zay, aza mahafona masaraka anay ianao. Raha kofy amin'ny asanao, amin'ny fitiavanao,
ny fikelezanay nanay mamindrafo aminay tompo dia omeo anay ny fahombiazana ambany fahasoavanao tsereo marary tsereo manana olana sitrano tompo fa Andriamanitra be indra foenao dia aoka napaka opony mandrakariva ny fiadananao ny saotra Jesoa amen.